Ndao sika iresaka HTML. Important ve ny HTML? Ie, nécessaire izy ho an'ny web a. Mora ve? Ie, tena mora. Toy ny mamantatra ny hevitry ny zavatra iray ihany a, dia ohatr'izay no manoratra HTML. Ny HTML midika hoe Hypertext Markup Language. Ny hypertext midika hoe texte misy lien makany amin'ny web. Dia izany hoe avy amin'izay zany le HTML an'le HTML document anankiray misy ifandraisany amin'ny web. Dia izay no World Wide Web azy. Ny markup language dia annotation na texte. Izany hoe misy contenu zany dia faritanao hoe inona le izy. Dia izay famaritan'izay izay no ataon'ny HTML. Dia androany tsy ampiseho hoe HTML ohatry ny ahoana dia ohatry ny ahoana ny fisehony fa mbola hisy vidéo maro be ho ataontsika mahakasika an'izay ny aorianany. Fa arao tsara fotsiny aloha ny fanazavana androany dia afaka mandray zavatra be dia be tsika hoentintsika amin'ny fianarana manaraka. Ndao raisitsika ity teny ity hoe now I get it. Ndao atombokintsika amin'ny famoronana élément HTML avy amin'io phrase io. Lazaintsika hoe paragraphe io amin'ny alalan'ny fanampiana ny paragraphe tags. Izany hoe ireo tag ireo didin'ny signe inférieur à supérieur. Ity ny opening tag na hoe fanombohany dia ity ny closing tag na famaranana. Dia afaka asiana attribut sy valeur na attribut ao anatin'ny opening tag. Izany hoe tsy voatery ho attribut iray fa mety ho attribut maromaro. Fa misy ihany koa ny antsoina hoe empty elements, élément vide. Tsy misy contenu izy dia tsy misy tag famaranana. Ny ankamaroan'ny élément HTML dia afaka mihazona élément hafa maro ao anatiny. Andao ary jerentsika eo amin'ny pratique izay zavatra izay. Anatin'ny document HTML dia manomboka amin'ny fitenenana amin'ilay navigateur aloha hoe HTML ity dia ampitsika an'ilay hoe doctype HTML. Dia ny code HTML antsika ampidirintsika ao anatin'ny tag HTML. Ao anatin'io tag HTML io dia misy ny head izay midika hoe tête na loha sy ny body izay midika hoe corps na vatana. Izany hoe mazava ihany ny anarany fa tena zava-dehibe ny mahazo azy tsara. Mila misy an'ireo partie anankiroa ireo ny document HTML rehetra. Ny ao anatin'ny head ho an'ny machine, ho an'ny ordinateur tsy tena hoe ho aso anao zany fa ohatrany hoe raha ohatrany hoe io zany le information mipetaka eo amin'le boîte na le baoritra amin'le livraison. Izay mahatonga azy tena important satria raha ohatra ka tsy ampy le information eo dia tsy tonga any amin'le olona tiana andefasana azy le zavatra. Ny ao amin'le body dia izay contenu zany no mitoetra ao. Contenu ohatry ny ahoana? Dia ndao atombokintsika amin'ny paragraphe. Arak'ilay hitantsika tamin'ny voalohany teo iny zao tag paragraphe. Ny paragraphe dia matetika fantatritsika amin'ny maha-paragraphe azy hoe bloc-na texte zany. Fa ny paragraphe HTML dia groupement na contenu, tsy voatery hoe soratra ihany fa mety hisy sary sy champ hafa. Dia ny H1 hatramin'ny H6 dia midika hoe headings, izany hoe titre. Dia ny H1 ny section ambony indrindra dia ny H6 ny titre ambany indrindra. Ireo heading ireo afaka ampiasain'ny ordinateur zany izay maka an'ireo information ireo anatin'ny sitentsika amoronany tableau de matière. H1 anankiray no ampiasaina isaky ny page na vue. Dia tokony midécrire tsara ny tanjon'ilay contenu manontolo io H1 io. Ny balise A avy amin'ny hoe anchor, élément mamorona lien. Mety lien makany amina page hafa, makany amina fichier, makany amina adresse email na lien makao anatin'io page io ihany na izay zavatra ahafahana URL mandeha zany. Ny élément IMG dia mampiditra image ao anatin'ilay document. Ny attribut-ny hoe SRC dia misy lien makany amin'ilay sary. Dia ny alt misy ny description an'ilay sary. Ny OL na ordered list na hoe liste ordonnée dia mamoaka liste ordonnée. Misy ordre zany numéroté zany hoe 1, 2, 3, 4. Dia ny UL indray na ny unordered list na liste non ordonnée dia mamoaka liste
ohatra hoe point voalohany, point faharoa dia ohatr'izay hatrany. Andaontsika zao iresaka momba ny style sy sémantique. Amboatsika an'izay ny élément header. Ny élément header migrouper contenu fampidirana zany, contenu ana introduction. Raha ohatra izy ka ao anatin'ny body dia izy zany ny introduction an'ilay page iray manontolo. Fa raha ohatra izy ka ao anatin'ny élément article na section dia izy zany ny introduction an'iny article iny na iny section iny. Dia toy izay koa ny footer, na izy mireprésenter ny footer ny body raha ohatra izy ka ao anatin'ny body, na izy mireprésenter ny footer na ny pied de page ny article na section raha ao anatin'ny article izy na section. Dia ny élément navy mireprésenter section ana page misy lien ana navigation, afana manao navigation zany, mety ao anatin'ny document io ihany na makao anatin'le site web ihany na makany ivelany. Fa ny fampiasa azy matetika dia ny menu, ny tableau des matières sy ny index. Navy dia tsy voatery hoe liste ny ao anatiny fa afaka misy contenu hafa koa ao. Ny élément main indray mamaritra hoe inona ary le contenu dominant ao anatin'ny io page manontolo io. Zany hoe ny ao anatin'ny main zany dia zavatra mifandray mahitsy sy marina amin'le contenu an'le document, zany hoe momba ny main zany io page manontolo io. Dia ny zavatra ao anatin'ny main koa dia tokony io unique ho an'io document io zany fa tsy hoe misy document hafa misy ny ao anatin'ny main koa. Dia main tsy mandray anjara amin'ny document outline, amin'ny zany hoe izy zany tsy manova ny structure an'le page fa informative izy, hoe ity no partie principale n'ity site web ity. Ny aside indray dia misy contenu izay tsy principal fa nefa misy information fanampiny izay mifandray indirectement amin'le information principale. Ny article indray mireprésenter contenu izay afaka mandeha irery. Ny article tsirairay avy dia mila misy titre anankiray, heading anankiray zany ao anatiny ao. Ny article koa afaka ao anatina article, zany hoe mahakasika an'le élément article teo ambony, le élément article ao ambany. Ohatra zao hoe misy post anankiray dia misy commentaire, dia article anankiray zany misy information momba le post sy le sary ohatra. Dia avy eo ny commentaire tsirairay avy ao anaty article daholo. Ny section indray mitovitovy ny article ihany izy fa tsy manana hevitra manokana zany. Fa ao anatiny ihany koa dia mila misy titre na hoe heading. Dia rehefa inona indray ary mila mampiasa divy rehefa ohatra ka tsy misy tokony ampiasaina amin'le élément rehetra teo ambony teo, na hoe tsy tianao omena heviny manokana koa le élément dia divy no ampiasaina. Dia ny span koa dia toy izay ihany. Ny span zany dia ahafahana manao conteneur ao anaty ligne anankiray. Zany hoe raha ohatra hoe misy paragraphe zany dia afaka ampiana span miaraka amin'ny contenu dia ahafahana manome attribut sy style ho an'iny partie iny manokana. Dia zay aloha ny vidéo antsika androany mbola hiditra misimisy hatrany tsika amin'ny fampiasana ny HTML amin'ny teknolojia maro samihafa. Arao hatrany ny pejy dia fakahita indray tsika ao anatin'ny vidéo manaraka.